Ry malagasy mpiray tanindrazana ampoko, tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka ny tetikasa nampanantenainantsika vahoaka malagasy, dia faly ny tenako milaza aminareo fa ho atomboka tsy ho ela ireo asa ireo. Toy ny fanamboaran-dalana eny Besarety, eny Antomadinika, eny am petite vitesse. Eny, marina aloha zany. Fa zany rehetrarehetra zany ve ho vita? Tsy aleo arave ny fitrandrahana ny vokatra sy ny arenan-kibon'ny tany aloha ny atao dia fiovana be ny ifotony mihitsy ny hitako mety. Ianao sy ny pôlitika ny loha hevitra voizitsika androany. Ireto avy ary ny fanontaniana. Fanontaniana voalohany, ianao ve mbola manaraka pôlitika sa efa aleo pôlitika? Satria nahoana? Fanontaniana faharoa, inona no tokony atao hanatsarana ny fanaovana pôlitika eto Madagasikara? Fanontaniana fahatelo, ianao ve mba te handray anjara amin'ny fanaovana pôlitika? Ary ho avy hatrany indray ary ny vidéo nalefanareo taty aminay. Ianao ve mbola manaraka pôlitika sa efa aleo pôlitika? Satria nahoana? Manaraka pôlitika ve za sa leo pôlitika? Satra aloha mandainga fa mankaleo ny pôlitika eto amintsika satria miova foana mpitondra ohatra fa ny teo ihany ny teo ny heure rehefa nataony teo aloha mbola veriny aty aoriana ihany nefany amin'ny maolo-pirenena dia tsy maintsy manaraka pôlitika satria miankina amin'io no avin'ny firenena dia moa koa amin'ny asako dia mila maharaka ny zava-misy ara-pôlitika sy ny zava-misy eto Madagasikara dia voateky tsy maintsy manaraka pôlitika. Tsy dia hiditra pôlitika mihitsy satria izao raha niditra tamin'io na tsy niditra tamin'io tsy miova mihitsy ny fiainanay. Fitiavan-tena sy fitiavan-kely daholo no mipetraka ka raha izaho manokana aloha dia tsy miditra ny pôlitika intsony a. Zaho moa zany tena marina efa ela ihany zany nanaraka pôlitika fa leo zany loatra tena leo satria raha ny iainana tao anaty tsy voatery hoe ny tamin'ny lasa na n'izao no mety fa ny zavatra tena tsara indrindra dia mifanovana satria mety ny ankehitriny zany efa tsy mety. Zay zao mita hoe tena makaleo anazy zany leo a zany aloha zany tonga dia lazay hoe leo a. Eny tompoko amin'ny vehivavy anahy dia tia manaraka pôlitika eny fa na dia misy aza ny raha mahita aza ny toetra raha misy eto amin'ny firenena dia ilaina amin'ny mahavehivavy ny mpivoarana ny tena dia ilaina tokoa ny manaraka ny pôlitika. Te handray anjara ve moa tsy te handray anjara fa amin'ny pôlitika aloha dia betsaka ny fitapitaka sy ny fifadibadia-kevitra mety hoe ao amin'ny parti hiditra pôlitika rabe ohatra ny olona iray dia satria ao ny hitany hoe metimety kokoa ato dia avy eo indray izy rehefa hitany hoe misy tsaratsara indray ary dia izay ilay hoe mamadika palitao dia tsofoka any amin'ny parti pôlitika rakoto indray ohatra izy avy eo dia noho izay intérêt personnel zay dia lasa pôlitika maloto e, zay ngamba ilay pôlitika maloto ve dia lasa ohatrany hoe mitady ny intérêt personnel ilay olona fa tsy fitiavan-tanindrazana intsony kanefa raha madio sy mangarahara ilay pôlitika dia mahafinaritra ny hiditra amin'ilay izy satria tsy hiteraka ady la pôlitika, tsy hiteraka korotany etsy sy eroa fa mba hoe ahitana tombotsoa iombonan'ny vahoaka rehetrarehetra. Tsika ohatrany tsy manao pôlitika tsika fa tsika mijery kaset, tsika mijery télé dia mba maharaka izay tsipitsipona neny. Voalohany indrindra aloha dia efa manaraka pôlitika foana satria misy ny famakiana gazety, ny fijerena azy amin'ny tambazotra sosialy rehetrarehetra zany ny vaovao momba ny resaka pôlitika dia liana taloha fa ankehitriny kosa efa makaleo be izy noho n'ilay zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha ho anahy manokana aloha efa leo satria ny pôlitika eto amintsika eto Madagasikara zany verimerina foana dia izy verimerina foana dia ohatran'ny vaovao androany ihany ny hitanao raha mihitsy dia efa leo.
Anisandreo olona tia manao politika Inona no tokony atao hanatsarana ny fanaovana politika eto Madagasikara? Dia ny fomba entina hanatsarana ny politika eto Madagasikara dia ny toe-tsaina angamba ny tokony hovaina voalohany raha ny fahitako azy manokana. Ny tokony atao aloha tokony hisy fanovana zany hoe tokony olona madio tsy maty manota teto amin'ny firenena ary olona manana ny maha izy azy tsy mitondra fivavahana ary olona mahay mitsinjo ny vahoaka madinika koa ohatra hoe ny tatsaha ny piopy zany na mpamboly dia mba mitsinjo ny olona tsy anasa mahay mamorona asa ho an'ny tsy anasa ohatr'izay. Hanatsarana anazy aloha voalohany indrindra dia tsanona ny kolokolo. Dia ny torohevitra zava-ty aminah mba hanatsarana fanaovana politika angambany dia hoe voalohany indrindra ilay toe-tsaina. Ilay toe-tsaina satria nahoana ny toe-tsaina no mahatonga an'ilay fanaovan'ny olona kolokolo izany hoe lasa tsy mahavita lasa hoana zany mba simban'ilay corruption dia fiainan'ilay vahoaka malagasy no toe-tsaina ihany koa satria ngamba tokony tsy ilaina intsony natao hoe fanakorontanana sy ny fanaovana ny vahoaka kia anjorom-bala. Mba hanatsarana ny politika eto Madagasikara dia mila mahay tena atao hoe politika aloha ny olona politicien rehetrarehetra dia manaraka ny rafitra tsara amin'ny politika ho ataony zareo dia alana lavitra koa ny kolikoly manoloana an'izay rehetrarehetra. Ny fanaovana politika eto Madagasikara zany dia mitombo aloha nisan'ny atoko politika mijoro dia lasa mifangaro ilay fanaovana politika ho amin'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanaovana politika ho an'ny tombontsoa. Dia ny fifamaliana ara-politika tsy mety hisy farany mihitsy zany ilay fifamaliana ara-politika fa na ny mpitondra zany na mpanohatra dia mba manentana andro zareo zany mba hoe hijery amin'ny tantaram-pirenena efa nisy zany mba zay tsara zany tokony hatsaraina ary zay tsy mahasoa amin'ny firenentsika tokony hajanona mba hisiany fifampiresahana zany ho amin'ny marimaritra iraisana mba ny hevitra ara-politika zany miady fa tsy ny olona mpanao politika. Ianao ve mba te handray anjara amin'ny fanaovana politika? Eny raha ny eritreritro aloha zany raha ohatra ka hoe mety dia za zany tsara ihany miditra moa amin'ny resaka politika zany tsara ny raha ohatra ka hoe vahoaka miditra ao anatin'ny resaka politika satria raha tsisy vahoaka anie ny fitondram-panjakana tsy normal. Ny amiko manokana aloha tiako ny mandray anjara amin'ny politika fa noho ny asa aman-draharaha eo amin'ny fiainana andavanandro dia tsy afa-manoatra izany hoe manaraka vaovao foana ihany isaky ny atoandro sy hariva saotra indrindra tompoko. Ilay politika aloha tsy maintsy arahana fa nazanajany makaleo be ilay izy indrindra amin'izao korontana zao ny grevy etc satria mampitaintaina amin'ny asa hoe hijanona indray ny asa nefa asa tokony handeha dia misy ankina be zany ilay izy eo amin'ny asa sy izay resaka vaovao ara-politika izay dia ilaina ihany ny manaraka anazy na dia hoe makaleo ary. Maniriny anao politika ve za maniry tokoa ny anao politika satria mahita ilay firenena latsaka anaty lavaka lalina anaty krizy dia mba te handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Zany tsisy fatatsika ny amin'izany tsy dia misy amintsika. Satria za manokana te handray anjara amin'ny fanaovana politika satria fandray amin'ny fianarana izay raha tovoka ity akatsony izy izany hoe sociopolitika dia liana tanteraka aho ary te handray anjara no ariana any ary mieritreritra fa mety ho lasa député angamba. Raha hoe amin'izao atanorako zao ilay za manaraka azy dia misy fotoana hiditra ao anaty tsy afa-tena mbola mianatra mbola izy kely dia tsy afa-manoatra amin'ilay izy fa mino avany amin'ny ray izy ao ambony any mandahatra an'ilay izy izay tena marina. Manavy manahy aloha ohatra ny tsy vonona amin'ny politika mihitsy satria za tsy
Zany hoe fanaovana politika zany mandainga. Lasa kopaka ambava fotsiny le izy zy zalahy zay resaka fotsiny dia amiko le izy aloha mbola tsy manana eritreritry. Te handray anjara amin'ny fanaovana politika mba hanatsarana ny politika eto Madagasikara. Zany hoe maolo-pirenena aloha zany dia mba te handray anjara amin'ny fanaovana politika na hoe amin'ny fampandrosoana. Zay zany aty amin'ny aty amin'ny fiainana majinika zany misy anay ety amin'ny olona ambany tanàna fa netaetanay zany mba ho tonga aty aminay koa le fandrosoana ara-politika. Araka ny vidéo nalefa nareo taty aminay dia maro amintsika no manaraka an'izany politika izany. Ao anefa tsy te handray anjara na dia betsaka raha ny te haneo hevitra ao anatin'izany. Misy namantsika anankiray izao milaza hoe tokony foanana ozy izy any antoko politika raha tiana handroso ny politika eto Madagasikara dia soloina ny hoe ery akavia sy akavanana. Andao rahantsika indray ara ny commentaire nalefa nareo taty aminay. Ozy izy na ya le boss. Eny, manaraka zana efa aloha kely arany. Satria zavatra mitranga miantraika eto amin'ny firenena le izy dia tokony fantarina. Ny hanatsarana ny fanaovana politika eto amintsika angambany dia ny hevitra aloha tokony foanana tanteraka ny kolikoly sy ny fitiavan-tena ary tokony aroso ny fampihavanam-pirenena. Tsy te hanao an'ilay resaka za fa aleko makasisitosy ihany. Hihihi. Ozy izy Razafindratoa Olivier Vaovolo. Tena manaraka akaiky ary tsy ho leo satria ny politika no fototra tongavana amin'ny fitondrana. Efa misy voasoratra mazava momba ny antoko politika sy ny mpanao politika izay tokony hanatsara ny fanaovana politika saingy tsy hampiaritsika satria isika dia tsy fatra-panajana lalam-panorenana. Ao anatin'ny lalam-panorenana tokony ahena faran'izay kely indrindra ny antoko voasoratra ara-dalàna ao amin'ny ministeran'ny atitany. Tokony ampiarina izay mitovy fomba fijery satria raha jerena ny masitsivana dia mitovy ihany ny voasoratra amin'ny statut na règlement namoronana ireo atoko ireo. Sady betsy androvana ny amarony fa tokony ho avahana mazava tsara, ohatra républicain, démocrate, travailliste, socialiste, humaniste, écologiste, fédéraliste sy ny sisa. Tsy atao mihoatra ny roapolo farafahabetsany. I Randrianarivelo Antoine dia miteny hoe salama tompoko fanatsarana ny politika eto Madagasikara dia tokony foanana ny antoko politika maro fa hovana ery akavia sy havanana ihany. Dia izay mba ialana amin'ny hevitra maro loatra tsy mitovy izany hoe hatsaraina izao ataon'ireo amin'ny 13 Mei ireo fa efa lalàna makany amporofony izany antoko roa mpifavalona anaiky ny tambatra izany. I Charles Rasoa miafara indray dia miteny hoe mbola manaraka za satria fialamboliko ny manaraka an'io. Aleo andeha amin'izao ny fanaovana politika fa manjary tsisy fialamboly izay rehefa miova io. Za tsy te handray anjara mihitsy fa tiako fotsiny miady hevitra amin'io raha tsy misy atao iny za. I Arsosa Ondry manaraka ka ny fanarahan-dalàna ny mpitondra sy ny entina ny vahaolana. Be loatra ireo tsy maty manota. I Priskana Valina kosa dia miteny hoe misaotra sa manana safidina ny tsirairay. I Patrick Rakotomanana dia milaza hoe tena manaraka politika za ary tsy leo satria miankina amin'ny fiainam-pirenentsika dia mba mila maharaka. Ny hanatsarana ny politika eto Madagasikara dia fampihavanam-pirenena sy ny fijerena tena maoriny malagasy ary ny fiadiana amin'ny kolikoly satria raha mbola manjaka ny kolikoly sy ny fitiavan-tena ireo mpitondra dia tsy handroso ny firenena. Za aloha tsy te handray anjara fa liana fotsiny misaotra amin'ny Mad'Maso. No penina fanomezan-tsoa indray dia milaza hoe raha za manokana aloha dia isan'olona mbola manaraka politika satria ny antony dia za olom-pirenena dia tokony manaraka hatrany ny fizotran'ny politika. Ny tokony atao dia foanana ny kolikoly dia asiana gauche sy droite ny parlement dia arahana tsara ny famaritana ny atao hoe politika sahala amin'ny dictionnaire. Tena te handray anjara be mihitsy ary mba te hitolona fa lavitra loatra ny analakely fa i Tsiriandry kosa dia milaza fa efa leo politika be hony satria lasa resa be fotsiny le izy. Misaotra antsika rehetra indray nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany amin'ny herinandro toy izao indray ny fotoanantsika ary efa amin'ny page Facebook Mad'Maso sahato loha hevitra mbola resaka politika ihany fa miditra lalindalina kokoa. Isan-kerinandro eto Mad'Maso miteny ianao dia mitenitsika. Velome!